Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitra. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Mikasa ny feny famelomana na ny famonoana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ny ministera. Ny sorony teo am-pelantanan'ny ANRCM ny fahefana manala alalana amin'ny orinasa tserasera fanaovan-gazety. Mijanona resaka fotsiny fanomezan-danja ny fokon'olona eny fotony eny amin'izao fotoana izao, tsy ampy ny fanabeazana indrindra mahakasika ny lalàna velona eto amin'ny firenena ka mahatonga ny fitaka sy fanararaotana samihafa toy ny any Somamanina. Tsy mazava ampanjifa herinaratra ny fiakarana ampiarina eo amin'ny vidin-jiro manomboka amin'ny volana aogositra ho avy izao. Ny any amin'ny faritra Verina indray ny fahatapahan-jiro lavareny izay maharitra hatramin'ny adiny 8. Fetim-pianakaviana ny afara tamin'ny fahafatesana olona maro. 7 maty tamin'ny asabotsy lasa teo tany amin'ny distrika Nikalamavondy. Lasa daly ilay ray mpianakaviana tompotrano. Any ivelany, olona 12 indray no naratra mafy vokatry ny fipoahana izay nitranga tao Alemaina omaly. Inefatra nitrangana asa fampiororona tany an-toerana tao anatin'ny herinandro. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres, fabricant poseurs et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénac ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny kenkayry rehetra izay mahazatra anao. Sûr miny, amin'ilay lavako azy. Merci e.
Ono misy an'le promocat ato aminareo? Misy ka. Amin'ilay inona ny tindra am'se? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Misy peinture à loko les Primocat hein. Exigez la gamme de peinture Primocat chez votre revendeur habituel. Primocat, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Miaraba tompoko tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV ary miaraba ihany koa ireo manaraka ny Cool TV amin'ny alalan'ireo haino aman-jery mpiara-miasa rehetra any amin'ny faritra. Ho an'ny androany hoentina amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao indray ny fahefan'ny ministeran'ny serasera manakatona haino aman-jery iray ary maka ny fitaovana izay ampiasainy mikasa ny IFE ny famelomana sy ny famonoana ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety ity ministera ity ny sorony teo am-pelatana ny ANRCM io fahefana manesotra ny alalana amin'ny orinasa-tserasera fanaovan-gazety iray io mitondra ny fanadidina izay mikasika izay zo Rakotondrina. Akoatra ny fanenana ny isan'ny mpikambana avy ao amin'ny haino aman-jery tsy miankina ao anatin'ny ANRCM nesorona tamin'ny ANRCM ihany koa na ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée ihany koa ny fahefana manala fahazon-dalana na manakatona orinasa fanaovan-gazety na haino aman-jery iray. Io ny fanovana lehibe isan'ny nataon'ny gouvernemanta sy ny fitondram-patsakana amin'izao fotoan'izao tao anatin'ilay lalàna Andrianjato izay feno teritery. Tao anatin'ilay volavolan-dalàna tany am-piandohana ao anatin'ny 2017 ny ANRCM izay rafitra mahaleo tena no manana fahefana manakatona ny orinasa iray na ny fanajanonana amin'ny asan'ny mpanao gazety iray raha toa ka misy fahadisoana efa nanamelohana ka naverina natao. Tsy nisalasala ny gouvernemanta mahafalina n'olotra io andraikitra io ho an'ny ministeran'ny serasera ao anatin'ny 2017 amin'ilay lalàna Andrianjato. Nisy ihany koa ny fanampiana izay nataon'ny gouvernemanta ao anatin'ny 2017 amin'ity lalàna Andrianjato ity izay mifandraika amin'ireo famerenan-keloka voalaza teo aloha ireo. Omena ny fanjakana na ny rafitra iray miankina amin'ny fanjakana ireo fitaovan-tserasera sy haino aman-jery sy ny fitaovana rehetra nampiasaina tamin'ny nanaovana ireo heloka voalaza ireo. Araka izany, afaka manakatona malalaka haino aman-jery na orinasa-gazety iray tsy misy fiarahana amin'izana ny ministeran'ny serasera. Fa ankoatr'izay ihany koa, afaka alainy sy tazominy ho azy avokoa ny fitaovana rehetra amin'ireo orinasa nakatony ireo. Raha atao ohatra, manjary fananan'ny ministeran'ny serasera avokoa ireo fitaovana rehetra ao amin'ny toeram-panoratana na ny desk na ihany koa ny fitaovana famoahana na ny imprimerie iray manontolo raha toa ka gazety an-tsoratra no resaka eto. Ny orinasa iray manontolo sy ny fitaovana rehetra ao aminy kosa raha toa ka haino aman-jery izany. Fakana fitaovana izay tsy maintsy miafara amin'ny fahafatesan'ny orinasa sy ny fahaverezana asa maro. Ny anatsaran'ny sehatry ny serasera no antony namolavolana sy nandaniana ny lalàna feno serasera ho an'ireo mpiantsehatra matianina. Saingy ny hanamafy ny fahefany amin'io fahefana fahaefatra amin'ny alalan'ny fanomezana fahefana miopampana ho an'ny ministeran'ny serasera no tanjon'ny gouvernemanta amin'izao akatoko ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2022 izao. Fanamaly avy hatrany ny fitsanganan'ireo birao nasionaly vaovao ny leader fanilo ny asabotsy lasa teo ireo mpiaradia amin'ny Jean-Max Rakotomamonjy androany araka ny fanambarany reto farany izy ireo ihany no birao nasionaly manara-dalàna 7 taona tsy aoriana hafatesan'ny taoriana hafatesan'ny izany hoe ny 2020 Jolay 2024 nivaky tanteraka ny antoko izay noforonin'ny Hery Zora Zafimaleo amin'izao fotoan'izao. Zora Rakotondrina. Nitondra fanazavana ny avy ao anivon'ny birao nasionaly ny antoko lidera fanilo izay tarihan'ny Jean-Max Rakotomamonjy androany. Izy ireo no antoko lidera fanilo ara-dalàna raha ny fanambarana nataon'ny filoha lefitra nasionaly Toto Alphonse. Izy ireo no nametraka ara-dalàna ny fanambara pisina teny amin'ny ministeran'ny atitany. Ho anay zany
dia nisy lamina napetraka tamin'izany dia ny fanaovana politika tsy mitovy amin'ny fanaovany sasany na hoe faire de la politique autrement ary indrindrandrindra ny éthique politique zay ny matematesanay raha ataoko hoe folo taona mahery lasa zay no nanoan'io zavatra atao amin'ny palais de sport tratran'le aretina mahazo ny antoko eto Madagasikara koa aloha amiteneniko zay satria eto amintsika zany rehefa mahazo azo vana melehibe ny antoko dia misy an'io fisaraham-bazana io kanefa izany tsy midika fa hoe fiteny frantsay koa miteny hoe le linge sale se lave en famille dia lasa efa barbare izy ity ho anay zany dia roso izy ity tsy mijanona intsony zay fa hoe tsy miverin-dalana zay izy ity fa ny tantara no itsara na ny antaniny na ny ankilany fa zahay zany dia mbola veriko hoe légal et légitime. Vaky roa izany ny antoko. Fomba ny antoko efa nahazo taona tahaka izao no mivaky toy izao raha nambarany hatrany. Samy mandrivotra ny azy na ireto tariany Jean-Marc Sarakoto mamonjy ireto na ny miaraka amin'ny Rabesaza Ferrand Antoine izay vao nanangana ny Brao National ny vaovao tamin'ny sabotsy lasa teo. Ireto farany izay milaza Brao National tena izy tamin'ny sabotsy teo. Ny tena faniny tokana sanatriavana tsy zay izao mihitsy zay hitanareo eto dia membre nanorina ny antoko lidera faniny tamin'ny fotoan'androny tapaporoana sisa tsy may ngatahako mba hitsangana zay voatonona anarana manatrika anareo eto andrenatorany Kamisy François Andriamantoa manasezo avelo mandroso ny tenako zay fantatrareo Rabesaza Ferrand Antoine ary Andriamantoa andray miarisatrana Noël. Toy izao ve zany no mitranga rehefa tsy misy intsony ny leader na ny mpitarika ao anatin'ny antoko raha tsy ahivina. 20 taona androany no namony ainy ny filompanorina ity antoko ity Herzou Razafimaly eo. Fa mbola lafo ny politika izay hatrany naneho ny heviny kosa ny Premier Ministre teo aloha Jean-Marie Beriziky manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny. Tsy misy ny fanainga ara-toe-karena raha nambara noho ny tsy fisian'ny famarina-toerana ara-politika hetsakilan'izay koa tato anatin'ny roa taona sy tapany izay nitondrany ny filoham-pirenena ny Repoblika faefatra. Tsy nilamina ihany koa ny ara-tsosialy manjaka ny tsy fandriam-pahalemana tsy mitsaha mitotongana hatrany ny fiainam-bahoaka. Fanampanazavana mikasika izay avetrany. Matetika foana dia miteny fa fakivina no tena betsaka fatisopana ny tenana no iainany rehetrarehetra satria rehefa niala tamin'ny krisitsika dia nanantena zava-baovao nanantena fandrosoana aingana sy mirindra kanefa azo lazaina amin'izao fotoana zao tsy amikambambana fa dia tsy nisy tanteraky zany zavatra rehetrarehetra zany raha miverina amin'ilay kabary nataon'ny président de république tamin'ny fotoana nandresan'ny fahefana Terry Mamasina dia nanantena satria be dia be ny lazaina tao ilay kabary raha teo moa miendrika programanasy zay ho tanterahana malahelo amlaza eto fa raha ny amin'ny tenako manokana dia mahatsapa fa misy tanteraky zany programa zany amin'izao misasa-dalana araka zao lazainao zao. Fa mijanona ho resaka fotsiny ny fanomezan-danja ny fokon'olona eny fotony amin'izao fotoana izao ny fokon'olona izay lazaina fa kitro ifaharan'ny fampandrosoana sy ny fiarovana ny tontolo misy azy amin'ny ankapobeny. Tsy ampy ihany koa ny fanabeazana indrindra mikasika ny lalàna velona eto amintsika antony iray mahatonga ireo fitaka sy fanararaotana samihafa toy ny zava-misy amin'ny fitrandrahana ao Soamamana. Fanadediny. Ny efa matanjaka tsy mirara sondrina mitrandraka tsy mirara. Tahaka izany ny zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy misy ny fiahina ny tombontsoan'ny vahoaka na ny tombontsoa iombonana. Tantely afa-drakotra ny harem-pirenena. Mahatsiaro atao ambanin-javatra sy tompotrano mihono ny fokon'olona eto Madagasikara manoloana izany, indrindra amin'ny fisitrahana ireo harena voazanahary isan-karazany eto amintsika. Voafitaka sy voambaka ny fokon'olona izay kitro ifaharan'ny fampivoarana ny faritra noho ny tsy fahampian'ny fanabeazana. Izahay dia tsy mba mahalala izany lalàna izany amin'ny Siprieny. Afa-tsy hitentsika lalam-pandrenana. Lazana amin'ny andininy faharoa amin'ny 20 anaty lalam-pandrenana fa ny fokon'olona no antoky ny fampandrosoana voalohany eto amin'ny firenena.
rehefa jerena amin'ny fampiarana lalàna any zany sy misy ahitana vokon'olona sy misy fampivoarana vanina eto Madagasikara raha tsy misy ny fanomezana zo sy andraikitra ny fokon'olona satria ny fokon'olona ny tompon-draharaha fokon'olona ny tomponatoko an'izay zavatra miseho rehetrarehetra ainy amin'ny faritra ifampivelomanay ary io le tiana hoe eto anjaray mora zaka. Tsy mipetraka ihany koa ny atao hoe teny lanera tamin'ny vahoaka amin'ny fanapahan-kevitra iray. Raha ohatra ka mandeha ny atao hoe teny ifampiarana na amin'ny alalan'ny dina na hoe amin'ny hoe ifampifehezana mahavita zavatra mahafinaritra tokoa ny fokon'olona raha mandeha io teny ifampiarana io na amin'ny hoe fifampifehezana ao anatin'ny zavatra anankiray izay matimatisana ka raha ohatra ka misy zavatra hitan'ny fokon'olona fa tsy mandeha na tsy mety dia afaka manao fanohinana zany ny fokon'olona. Tranga isan'ny mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ny raharaha Soamamanina. Nanamafy ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo misy azy ireo fikambanana miasa ifotony any amin'ny faritra Itasy indrindra ny fandiganana ny fokon'olona amin'ny fakakevitra. Satria rehefa nataonay fanadihadiana dia misy fanitsakitsahana ny fitantanana rena voajanahary izy io ary miara-mientana zany izay rehetra ao amin'ny faritra Itasy mba hanara-dalàna vao afaka hitraraka mba mandeha amin'ny ambaratonga voalohany indrindra miresaka fanadihadiana isan-karazany vao tokony handeha ny fitrandrahana fa ilay izy moa zany dia tsy hitanay mazava hoe avy aiza marina tena nazahoany alalana fahamidinao ary hatreto indray zany izay dia efa mamolavolany hoe ajanona mihitsy ny aloha fitrandrahana io arena kibony tany io na arena inona zany na arena inona dia tsara aloha fa aleo aloha isika hifampidinga dia ifampianatra ny lalàna izay vao mandeha raha azo atao izay. Raha ny fanadihadiana natao amin'ny volana septambra izao no anoloran'ireo fikambanana misehatra eny ifotony ny volavolan-dalàna mametraka ny zo sy andraikitra ny fokon'olona tsy ho tompotrano miono eo amin'ny taniny. Androany tetsy amin'ny ministeran'ny toe-karena no nanolorana mari-pakasitrahana raisam-pirenena na ny Equator Prize ho an'ireo fikambanana samihafa mpisehatra eny ifotony miompana indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy sy trano ny vondron'olona eny ifotony. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mazava amin'ny mpanjifa herinaratra ny fiakarana raha ampiarina eo amin'ny vidin-jiro nanomboka ny volana aogositra izao hatramin'ny fiakarana nampiarina izay nanomboka ny volana jona teo no efa tsy nazava ny antony sy ny kajikajy atao araka ny fitarainan'ireo mponina miankina amin'ny fandaniana izay ataon'ny tokantrano no ikajiana ny sandany sy ny tamberim-bidy izay alaina amin'ireo mpanjifa. Lili Rapiata. Indroa miantaona ny fiakaran'ny vidin-jiro nanomboka ny volana jona lasa teo. Ny volana aogositra no ampiarana ny fiakarana manaraka. Fiakarana 900 any mpanjifa mpampiasa herinaratra mihoatra ny 520 kWh, fiakarana 520 isanjato any orinasa ary fiakarana 20 isanjato any mpanjifa mampiasa herinaratra moyenne tension 5 orinasa. Io ny fiakarana niatra nandritra ny volana jona. Araka ny kajikajy efa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao, hiakatra 4.5 isanjato ihany koa ny vidin-jiro ho an'ny deuxième tranche tarif économique. Izany hoe, raha mihoatra ny 520 kWh amin'ny fandaniana herinaratra vita ny tokantrano iray, dia hiaran'io fiakaran'io vidin-jiro mihoatra. Raha toka jiro, fahita lavitra, onjam-peo, finday no zakan'io herinaratra io, mihoatra ary hiaran'ny fiakaran'ny vidin-jiro raha mampiasa fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ambonin'ireo ilay tokantrano. Ho 700 ariary ny kilowattheure raha toka eny amin'ny 700 ariary zany ankehitriny. Ankoatr'izay, hiakatra 4.270 isanjato ny vidin-jiro ho an'ny tarif deuxième tranche tarif normal, izany hoe ny tokantrano mampiasa herinaratra mihoatra ny 30 kilowattheure. Io tarif io izay ampiasain'ny tokantrano amin'ny ankapobeny. Izany hoe ankoatra ny filana kely indrindra amin'ny herinaratra, mampiasa vata fampangatsiahana na brushing na ihany koa ilay tokantrano. Hiakatra ho 750 ariary io tarif io raha toka 470 ariary ankehitriny. Miakatra manaraka io fiakaran'ny tarif io ihany koa ny tamberim-bidy alaina isam-bolana. Ho an'ny tarif économique ohatra, raha 7.700 ariary no nalaina tamin'ny tarifa teo aloha, hiakatra ho 7.700 ariary manomboka amin'ny volana aogositra, izany hoe miakatra 4.4 isanjato.
Ho an'ny tarify normal kosa indray, raha 570 ariary no nalaina teo aloha, miakatra ho 707 ariary ny tamerim-bidy alaina, miakatra 440 faingo 570. Farany eo amin'ny tarify industriel, raha 507 ariary ny tamerim-bidy nalaina teo aloha, miakatra ho 777 ariary manomboka amin'ny volana aogositra. Izany hoe miakatra 220 faingo 720 Ireo fiakaran'ireo amin'ny ankapobeny no hiatra manomboka amin'ny volana aogositra izao amin'ny herinaratra ampiasain'ny isan'ny tokantrano. Tsy misy resaka afa-tsy fampiakarana amin'ny vidin-jiro izany ankehitriny na dia efa mihasarotra aza ny fiainana. Fampiakarana vidiny ho fanatsarana ny tolotra araka ny ambara saingy tsy maharesy lahatra ny mpanjifa. Ny tolotra miaratsy hatrany, tsy misy fiovana na ny eo amin'ny mpitantana, na eo amin'ny foto-drafitrasa, na eo amin'ny fomba fiasa izay manome fahafaham-po ho an'ny mpanjifa. Fandray amin'izay vaovao ny herinaratra izay hatrany isan'ireo misedra olana ihany koa ny any amin'ny faritry Mahajanga amin'izao fotoana izao noho ny fahatapahan-jiro misesisesy ary ao avy hatrany ny fanehoan-kevitra avy any an-toerana. Anisan'ny vaovao nisongadina eto Mahajanga tamin'ny farany herinandro iny ny olany délestage amin'izao fotoana izao. Niverina indray manko izany ity olana ny délestage na ny fahatapahan-jiro sy rano ity eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Nanomboka tamin'ny zoma teo ity fahatapana ity ary hatramin'izao alatsika televizion dia mbola mitohy hatrany ny fahatapahan'ny jiro sy ny rano manerana eto an-tampon-tanàn'ny Mahajanga. Tsy fantatra mazava koa anefa izay tena antony na tonga ny fiverenan'ny délestage eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga tamin'ity farany herinandro teo iny sy izay mety mbony herinandro tamin'ity anio ity vaovao avy aty Mahajanga. Elvera Manasoa. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray eo amin'ny setry ny fiompiana mameno ny tsy ampy ao an-tokantrano ny vola azo avy amin'ny fiompiana bitro raha ny fanadihadiana natao teny amin'ireo mpiompy. Ny bitro iray izay miteraka isaky ny iray volana sy tapany, izany hoe imbalo isa-taona ankehitriny anefa dia manahirana ny mpiompy ny fitadiavana ny sakafon'ireo bitro amin'izao vanim-potoana ny mahitany izao. Nanao fanadihadiana mikasika izay Onona Saina. Isan'ny toerana be mpiompy bitro eto andrenivohitra ny eny amin'ny faritra Ampangabe, Ambohitrimanjaka iny. Hiteny any toerana avokoa na ny bitro voalavo na ny bitro lava sofina. Fianakaviana manodidina ny 220 no miompy bitro eny an-toerana. Tsy misy ny aretina mpahazon'ny bitro, ny sakafo hohaniny no manahirana ireo mpiompy. Amin'izao maintany izao, tonga hatrany amin'ny alakamisy mifeno arivo ireo mpiompy mikaroka vilom-bitro. Ireo mpiompy hafa kosa manakarama mampakavilona, tsy ahitana manodidina ny tanàna. Satria ny tany maina tsisy orana dia lasa mandeha lavitra be mihitsy no maka vilona. Ny vadiko zao tonga hatrany feno arivo, misy miteny any aty misy tambomanga fa raha ilaina dia lasa izy maka an'iny. Ravina akondro koa hoaniny nefa dia simba ny akondro rehefa tena alaina foana. Omena pomby sy totokatsaka nefa lafo be ireo akora ireo dia ahena zany ilay zavatra ompiana. Ankoatra ny fahasahiranana, mitady ny sakafon'ny bitro, isan'ny olana sedrain'izy ireo ihany koa ny fahafatesan'ny zanaka bitro. Ny voalavo no mihinana ireo zanaka bitro hoy ny mpiompy izay nanontanianay. Teraka zao ilay izy teo dia lany voalavo ny renindray dia renindray sisona. Ka iny zao ny gafy anazy kindraindray nefa arakaraka ny tranony io. Raha ohatra aloha ny tranony tsy dia misy biriky loatra, tsy dia misy voalavo izy fa le biriky ihany zany tena mahavoa anazy. Ny tena marina aloha zany efa nisy folo indroa anteraka izy zay. Tamin'ny voalohany aloha 7 dia izao indray enina natao dia ray sisa nafindrako atsy amin'ilay zanankely. 5 alina sy 2 hetsy hatramin'ny 5 alina sy 2 hetsy no vola miditra amin'ireto tokantrano ireto isan-taona. Vola azo avy amin'ny fiompiana bitro. Eny Sotro sy alakamisy mifeno arivo no mandray ireto bitro velona raha eny amin'ny pavillon Analakely no mivarotra ny henam-bitro avy eny Ampangabe. Fatoerin'ireo mpanasa lamba eny amin'ny bassin Nosy Vavaka ny fikasana hampandoavana azy ireo izay vola mihoatra ny tokony ho zakany na ihany koa mihoatra ny 700 ariary. Antso amin'ny fanelanelana na ataon'ny commune no takin'izy ireo. Fanadihadiana izay entiny Miora Manitra. Ny tokona tsy nisy nanasa lamba androany ireo mpanasa lamba etsy Nosy Vavaka. Nikatona ihany koa ny toerana fanasana lamba. Antony, isy ny vola tsy maintsy alaina amin'izy ireo isaky ny maka rano hanasany lamba. Araka ny mahazatra azy ireo, 700 ariary isan'olona isan'andro no efa n'ireto mpanasa lamba ireto teo aloha. Izany hoe tafiditra ao na ny hofan'ny toerana na ny vidin-drano hanasana lamba.
Nitazonana ny sarany efajato ariary rehefa nahazatra no angatanireto mpanasa lamba reto. Le rano dia daviny zareo afatra amin'ny bidon. Nefa efa nandritra ny 20 taona zany ny olona nanasa lamba teo. Tsy eken'ny olona zany le rano afatra satria tsy manadio lamba le izy. Indrindra voaloha foana ny rano jirama hatramin'izay fa tsy hoe tsy voaloha kory. Ny karama mpendraikitra voaloha. Dia inona nefa ny ansorotana le rano afatra amin'ny bidon. Hatramin'izay 20 taona nefa tsy nisy namatra tamin'ny bidon. Zay zany le tena olana amin'le bassin. Takinay zany dia mba tsy afatra amin'ny bidon le rano fa avelana rapon'ny olona fa efajato ihany fa manampy. Afatra le rano tsy zakare aloha le rano afatra fa efajato ihany hatramin'ny farany tazominay na oizy izy na oizy. Zay tsy tanany hoe zao na izao mihitsy fa dia zay mihitsy na fa nanay zay pikarama manasa lamba. Tsy mitovy ny hevitra eo amin'ny fomba fitantanana ny toerana fanasana lamba etsy Anosiovavaka. Misy ny miady mba tsy hiova ny fomba fitantanana, ao kosa ny mikasa ny hanova izany. Za zany le mpandray volao dia misy afotone dia misy mpendraikitra ankoatrako ao zany dia reo miovaova dia ohatra mahita zavatra lazaina foana dia misy président zay tonga dia tsy manaiky mihitsy hoe afatra le rano nefa ny hatramin'izay io tsy mifatra fa mandao efajato zay dia vita ka le rano afatra zany tsy mety aminay mihitsy satria lamban'olona firivonina alaina amin'ny bidon dia tatitra rano ery dia bassin sasany inge mijaly amin'ireny fantatra mihitsy fa zay mbola tsy tratra zany dia tsy anaiky izay hatramin'ny farany. Nisy mifangatahan'ireo mpanasa lamba ireo ny eo ana amin'ny tompon'andraikitra ao amin'ny komina itolakandro io manoloana izao toe-javatra izao. Mbola tsy fantatra aloha hatreto ny vokatra izay fionan'izay. Na izany aza nilaza fa vonona ny andray an-tanana ny fitantanana ny toerana fanasana lamba ny fokon'olona any an-toerana. Any amin'ny distrika ny Kalamavony kosa indray fetim-pianakaviana ny afara tamin'ny fahafatesan'olona maro. Araka nefa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao omaly, nitrangana hain-trano nahafatesan'olona 530 ny asabotsy lasa teo tany amin'ny distrika ny Kalamavony. Lasa dala ilay iray mpianakaviana izay tompo-trano raha ny vaovao voaray avy any an-toerana. Arahoary ny fanadihadiana izay niarahany asa tamin'ny fahitalavitra TNTV Fianaratsoa. Tanàna iray atao hoe Ambatolava fokontany Imandro ao anatin'ny distrika ny Kalamavony faritra Matsiatra Ambony. Fanavaozana tranondrazana iray no niafara tamin'ny fahafatesana olona maro. Raha ny vaovao voaray farany olona 530 no maty, ny roa tamin'izay kilamay, ny 730 ambony kosa maitsotra sy sempotra tao anatin'ny trano. 720 no lehilahy, 20 vehivavy, ankizy kosa ny 420 amin'izay, olona 3 kosa no naratra mafy. Ny tompo-trano lasa-dala no ny famoizan'ny fianakaviana akaiky rehetra. Mitantara ny zava-nitranga ny iray tamin'ireo avotra izay nisaoty avy eny amin'ny varavarankely. Satria mahamavy teo. Avy tamin'ny bozaka trano misy avarasa teo. Satria bozaka le tamin'ny tranomaisy teo? Vary teo. Dia nalaky tonga ihany ve ny olona mpamonjy sa nanao koa? Nalaky tonga aloha. Tahaka izao kosa ny fampitiana ny mpanao gazety any an-toerana ny zava-nitranga tany. Ety amin'ity fokontany Mandro ato anaty komina rurale Mangidy izay toerana somary mitokana tokoa. Tato amin'ity toerana ity zany no nivorian'ireo mpianakavy misa manodidina ny 270 ireo tato amin'ity ambony rena ity no nanaovana an'ilay fahafalamako moa zany taorian'ilay fetim-pianakaviana nanaovana fitokanana an'ity trano ity navitan'ilay trano. Dia hitantsika araka voalaza io zany fa rehefa avy ato zany ka nitrotra avy ety ambony ny afo hitantsika eto moa zany fa dia tena mbola misy ny afo ato amin'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Dia nivoaka teto amin'ilay fivoahana kely eto ny olona tena keriteri dia tera zany olona 270 zany mifanisika dia sempotra satria na zay ary zao ato amin'ity toerana ity mbola misy setroka manepotra dia sempotra zany ireo olona ireo dia nifanisika tato amin'ilay ambany tady ary voakitohana zareo ilay varavarana. Dia zay ny tena anisany tena nafaty an'ireo olona ireo zany ilay sempotra ankoatran'ilay mifanitakitaka zany. Olona 270 no tao anatin'ny trano nitrangan'ny loza. Noho ny fahateren'ny trano sy ny fisian'ny varavarana tokana ihany kosa no voalaza fa tsy nahafahana nanavotra ireo olona maro. Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana ihany koa, efa miainga ny fanadihadiana, efa misy tonga ny an-toerana ihany koa ny fanampiana avy amin'ireo malala-tanana rehetra. Vaovao ny fitaterana kosa indray vola 10 ariary isaky ny fiangana no efainareo mpamily ao anatin'ny kitapom-bola ny CPCTRV fikambanana ahitana kooperativa 430 mahatratitrady
5 sy 2 hetsy ariary isan'andro vola io fitsirihana sy fampanjianan-draharaha no ampiasana izany raha nambaran'ny tompon'andraikitra saingy tsy mbola hita mivaingana eo amin'ny asa kosa ny vokatra izany hoy ireo guichetier sendrana Androany fanadihadiana iarahana amin'ny Mioramanitra. Vola manodidina ny 5 sy 2 hetsy ariary no miditra ao amin'ny CPCT-RV isan'andro. Fiara misy 510 isan'andro no manefa vola 10 ariary isaky ny fiangana. Efa hoeritaona mahery izao no nisin'ity fikambanan'ny mpitatitra mizotra makany Mahajanga Tomasina ary Antsiranana ity. Ankoatra ny vola omenan'ny mpanera, ny vola efaina amin'ny kooperativa sy ireo vola saran'ny fampiakarana entana, eo ihany koa ity saram-piangana ity. Hatreto aloha mbola tsy hita ny tombontsoa mivaingana entiny ity fanefana vola ity. Tsy dia mbola hitanay mazava hoe inona na inona le izy fa tamin'ny voalohandohany fotsiny ohatrany hoe le fanaovana aire de repos sotrany reny izany anisan'ny fantatra hoe ampiasana le fotodrafitrasandry zareo fa hatreto tsy dia fantatra guichetier mazava fa izy PDP hitanareo hoe tia amoron-dalana ity izay sécurité ny filaminana izany rehetrarehetra izany mbola tsy voafaritra mazava dia tsy hitanay izy izay mpiasa tsotra fotsiny Miantoka ny fanaovana ny fitsirihana ireo fiara mpitatitra ny vola alaina amin'ireo kooperativa araka ny fanazavan'ny lehiben'ny CPCT-RV. Andaniny teny izay mandeha anaovana solika ho an'ny mandeha sy mety an'fana fiara afahana mandeha satria i contrôle izany tena zava-dehibe izay le teneniko teny aloha hoe tsy hanenjehana tatitra le izy fa antsina ny zavatra tokony aleha mitatitra mba hitandrovana ny ain'ny mpandeha hitandrovana n'ilay fananana izay olona nieritreritra fa ampiasa tomobila. Raha ny tombom-piatsonana etsy Ambodivona nefa nijerena mbola betsaka ireo tsy fahatomombanana eny an-toerana na ny fotodrafitrasa izany na ny fandriampahalemana. Mbola mampitaraina ireo mpandeha ihany koa ny fomba fitantanana ity tombom-piantsonana ity, indrindra fa eo amin'ny lafin'ny filaminana. Maresaka avy any ivelany kosa indray olona 12 no indray naratra mafy vokatry ny fipoahana tranga tany Allemagne omaly. Inefatra ny trangana asa fampiororona tao anatin'ny herinandro. Lehilahy iray Siriana izay nolavin'ny firenena Allemagne ny fangatahany aloka ao an-toerana no nanao viveriny ainy tao anatin'izany fipoahana izany. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Lehilahy iray 17 taona no nanao viveriny teo anoloan'ny trano fisakafoanana iray omaly tany Allemagne. Trangany seho tao aorian'ny fandavan'ny tompon'andraikitra nidiran'ity farany tao amin'ny efitrano fampisehoana iray izay nahitana mpijery eo amin'ny 540 eo. Nanatanteraka ny asa ratsiny teo anoloan'ny trano fisakafoanana iray ity Siriana ity. Ka izao naratra ny olona 12 izao ary 3 amin'izy ireo no ahina mafy ny ainy amin'izao fotoana izao. Siriana iray izay manana areti-tsaina ary nikasa hamono tena indroany taona izao no fantatra fa nanao viveriny ainy tao anatin'izany fipoahana omaly izany. Nolavin'ny firenena Alemaina ny fangatany itsy farany fialokalofana tany toerana herintaona lasa izay. Olana mipetraka tamin'ny taondasa tany Europa ny fandraisana ny ropitsomponenana. Ny ana asa fampiroroana inefatra i Allemagne tao anatin'ny herinandro. Ratsehivina ny alatsinainy olona 4 no naratra tao anatin'ny fiarandalam-by iray vokatry ny tsatokantsy izay nataon'ny Pakistani iray tany Allemagne hatrany. Ratsehivina ihany koa ny zoma lasa teo no nisehon'ny fitifirana tany Munich izay nahafatesan'olona 5 ary 530 no naratra mafy tao anatin'izany. Vehivavy iray no tsatoan'ny Siriana antsy 20 taona ny alahady maraina ihany koa. Ny fanjakana islamika hatrany no heverina fa tompon'antoka amin'ny fanafiana izay mitranga tany Europa tatoato. Hatreto mbola azo heverina izany raha mbola tsy nisy ny filazana tamin'ny fomba ofisialy azy ho ny ministry ny ady tany Allemagne. Mialohan'ny sarana amin'izao alina izao tompoko kilasy tompoko vavy tendeo fitsina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity mikasa ny ife ny famelomana sy ny famonoana ny tontolo ny asa fanaovana gazety ny ministeran'ny serasera amin'izao fotoan'izao nesorony teo am-pelantanan'ny ANRCM ny fahefana manala alalana amin'ny orinasa serasera fanaovana gazety.
mijanona ho resaka fotsiny ihany kosa ny fanomezan-danja ny fokon'olona eny fotsiny amin'izao fotoana izao tsy ampy ny fanabeazana indrindra ny mikasika ireo lalàna mife ny eto amintsika ka mahatonga ireo fitaka sy fanararaotana samihafa mianjady amin'ny vahoaka tany amin'ny distrika ny Kalamavony kosa indray fetim-pianakaviana no niafara tamin'ny fahafatesan'olona maro nitrangana aitrano nahafatesan'olona 7 ny asabotsy lasa teo tany Kalamavony ary lasa dala ihany koa ilay raim-pianakaviana tompontrano izay ny kotoko lasy tompoko vavy no entina manakatona ny pejy ny fampalalam-baovao ho any androany ankasitrana fena ianao izay tsy nisaraka taminay veloma tompoko. Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soca-vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.